Miarabantsika rehetra isan-tokantrano avy etỳ Morondava ary misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola velonaina. Mamarina ny volana Oktobra isika izao, izay volana natokana ho an'ny tanan-dehibe mba handinihana ny vahaolana sy ny paikady hanatsarana sy hampandrosoana ny tanan-dehibe. Anio faha 1 Oktobra tokoa no natokany firenena mikambana ho fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tanan-dehibe. Koa ny hevitra ny fankalazana ao amin'ity taona 2024 ity dia ny hoe mampitombo ny fahafahan'ny tanan-dehibe miatrika ny fiovan'ny toetrandro. Misy karazany maro ny fisehon'ny faharefon'ny tanan-dehibe manoloana ny fiovan'ny toetrandro. Ao ny tondra-drano, vokatry ny famafisan'ny orana sy ny rivo-doza. Ao ny fiotsahan'ny tany. Ao ny ahitany vokatry ny tsy fampian'ny rotsakorana amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy toy ny any atsimo sy ny eto afovoan-tany. Ary ao ny fiakaran'ny avon'ny ranomasina ka mampahery vaika ny fikaofan'ny onja ny morontsiraka. Amin'ny manosy antsika dia voakasiky ny iray amin'ireo trango ireo farafahakeliny ny tanan-dehibe rehetra eto Madagasikara. Ka 320 isan-jaton'ny tanan-dehibe no misedra mivantana ny voka-dratsiny izany noho ny amin'ny karazana lafitany misy azy, satria ambany toerana, na toerana misolampy, na morondrika, na morontsiraka. Noho izany dia marefo tokoa amin'ny loza voajanahary ny mponina tanan-dehibe. Koa ny tanjona amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tanan-dehibe 2024 dia ny fampizarana traikefa sy vahaolana mahomby momba ny fiantrehana ny voka-dratsiny fiovan'ny toetrandro. Mba ho fampiarana na tety andro vaovao fampandrosoana ny tanan-dehibe na ny nouvel agenda urbain sy ny fifanarahana tany Paris na ny accord de Paris ary ny politika pirenena momba ny fampandrosoana ny tanan-dehibe izay nivoalanin'ny gouvernement tafarany teo. Koa an'ity taona ity, ny fankalazana nasionaly dia natao eto Morondava noho izy anisan'ireo tanan-dehibe tena nisedra ny olana ateraky ny fiovan'ny toetrandro. Vokatry izany indrindra no nahatonga ny fitondram-panjakana amin'ny alala ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananantany na natateraka tetikasa maro miaraka amin'ny commune ambonivohitra Morondava sy ny faritry Menabe ary ireo mpiara-miombonantoka rehetra. Ho an'ny Morondava manokana dia efa nisy ireo ezaka efa vita sy andalam-panatanterahana toy ny famolavolana ny drafim-panajariana na ny PUDI sy ny teti-pivoarana ho fanatsarana ny fahafahan'ny tanàna miatrika ny loza na ny paru. Koa fampiarana n'izany drafim-panajariana izany dia efa misy sahady ireo tetikasa, misy fiantraikany mivantana ho an'ny tanàna sy ny vahoaka toy ny tetikasa Moraf, Fatsia ny UN Habitat sy ny tetikasa Palme izay fiaraha-miasa amin'ny faritra La Réunion ary ny fanatsarana ny fananantany amin'ny fizarana titra VB. Omariana amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tanan-dehibe anio ny fanaovana asa mivantana atao ho an'ny tanàna Morondava toy ny fambolekazo, ny asa fanadiovana, ny fiarovana ny morontsiraka izay anisan'ny paikady entina miatrika ny olana ara-toetrandro. Eo amin'ny sehatra nasionaly indray dia efa mametraka fenitra isan-karazany ministera toy ny fenitra ho an'ny fotodrafitrasan'ny fambolena, ny fenitra ho an'ny fanorenan-dalana, ny fenitra ho an'ny fanorenana trano mahazaka ny rivo-doza ary ny fehezam-pitsipika ho an'ny trano nentim-paharazana. Ao ihany koa ny torolalana amin'ny famolavolana drafim-panajariana mampiaty ny fanambiny fitantanana ny loza sy tandinin-doza vokatry ny fiovan'ny toetrandro. Fanizan'ny ezaka tena goavana dia nametrahana ny tetikasa CADIDO izay ahitana sampanasa anankiroa toy ny tahirim-bola ho fiantrehana ny amena mandritra ny fandalovan'ny loza ara-boajanahary sy ny fanohanana ny ministera ny fampelezana ireo fenitra voalaza etsy ambony. Any amin'ireo tanan-dehibe hafa dia misy koa tetikasa toy ny produira izay vatsiny ny banky iraisam-pirenena vola, tetikasa anatsarana ny fiainan'ny mponina ao Antananarivo sy ny manodidina amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fiarovana ny tanàna amin'ny tondra-drano sy amin'ny fanamafisana ny fahaiza-mitantana ny tanàna. Fa eo koa ny tetikasa PADEV izay vatsiny ny Agence Française de Développement
vola izay tetika asa anohanana ireo tanan-dehibe vitsivitsy amin'ny fotodrafitrasa sy zavatra maro hafa. Efa misy arak'izany ireo ezaka efa tanterahina amin'ny tanan-dehibe maro manerana ny nosy, satria ny fiatrehan'ny loza ara-boajanahary sy ny fiovan'ny toetrandro dia fanamby iraisan'ny firenena rehetra maneran-tany. Koa eto am-pamaranana dia amporisihana hatrany ny fiarah-mientana amin'ny alalan'ny fandraisana andraikitry ny tsirairay miaraka amin'ireo mpisehatra rehetra an-tanan-dehibe. Entanina isika hanohy hatrany ny ezaka izay efa natomboka mba hananantsika tanan-dehibe mandroso ary afaka miatrika ny fiovan'ny toetrandro.